dia hivavakatsika. Apetrao amin'ny fonao tananao dia teneno zao vavaka izao, teneneny Jesosy eo manana telo ambara ianao androany. Jesosy eo androany aoko andro spesialinao ahy. Mitenena Jesosy fa sokafako manokana ny sofiko androany eno anao. Tena mivonona manokana androany eno anao. Sarogida ny teninao Jesosy eo, ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo mitoeranao ianao. Ho an'izay mamaky baiboly, mpamaky baiboly dia efa mahitsinjeny amin'ity teny ity fa ho vakiko ihany ilay izy. Filazantsara ny Jaona toko 9 andininy 11. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra Jesosy milaza eto. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'lahy tokana fa tsisy mivery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'lahy tokana mba tsy hisy mivery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa mamaky io teny io dia izao misy karazan'olona ka izany very. Misy olona very. Matoa Jesosy milaza hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy, dia dikan'izany zany misy olona very. Zay olona tsy manana an Jesosy, tsy mino an Jesosy dia very. Tsy milaza izy hoe zay mpivavaka dia tsy very, fa ny zavatra tenenin'ny baiboly dia hoy izy hoe mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy. Zany hoe zay mino ihany no tsy very. Dia inona ty fahaverezana ity? Te hilaza aminao hoe tsaroa fa misy ny fahaverezana. Misy ny fiainana mandrakizay dia misy ny very mandrakizay. Ny toro-teny tsy tian'ny olona indrindra dia rehefa tenenina izy hoe misy zany hafobe zany. Tsy tian'ny olona zany indrindrindrindra fa tsika taloha ohatr'izao tsy tia tenenina zany hoe misy ny hafobe, fa te hilaza aminao anefa androany hoe misy ny hafobe, ary zany hafobe zany ny helo zany no hitoeran'ny olona very. Vitsy kely tena ny tanora tsy tia mihaino an'izany teny zany hoe elo. Nefa zao na tiako mihaino an'ilay izy na tsy tiako mihaino an'ilay izy dia misy ny elo. Ary ny elo dia fijaliana mandrakizay. Fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy elakoa zay fa vao tapa-bolana teo eo angamba dia misy tovolahy kely anankiray izay 5 taona izy. Voaka gazety mihitsy moa ilay izy. Zay mipetraka eny Anandrosoa izay dia misy lehilahy zay mipetraka teny taloha, namana ibe ny lehilahy. Olona manany maizy azy izy. Dia 5 taona ny zanany. Dia meny cadeau izay mino fa ny akambako tsika rehetra zao raha mahazo an'izany dia tena hitako ety mihitsy meny moto tsara tarehy. Le moto tsy Vespa, le moto tsy joky, tsy joky 50, tsy joky 90, tsy joky 100, tsy joky pro, tsy biwizy. Maharaka ihany paster. Fa le moto meny moto le zanan'io zany moto filazana azy dia le hoe Polidoro. Polidoro 600 cm3.
dia miaraka amin'ny namany le tovolahy 19 ans 7 taona izy miaraka amin'ny namany eo dia sotrosotro sy ny sisa eo dia ainao tsara nitanjaka izany hoe Bordeaux 600 zany niaiky izy dia mifaninana tamina namany anankiray bom dia nisy 405 teo alohany teo dia le 405 izy mandeha mifaninana manao kosa pointe zany le izy dia potsitra mafy be izy ifonana fa tsy tia vaviany vatony accélérateur dia mikeko akaikinao hoe amin'ny moto io dia droite ny accélérateur teneny izy dia faly izy anaky tondra le moto bom vily tapoka le 405 rehefa mivily le 405 le namany anankiray fa le nanao pointe taminy tafavily fa izy tafala fa dona tamin'le 405 izy dia mipitika lavitra dia lavitra maty teo eo 7 taona izy maty teo eo fa maninona moa dia no tantaranao an'izany tantara zany tantaranao amin'izany satria nahoana ny fahatanorana koa tsy midika fa tsy misy ny eo ary tsy hoe hijana eto foana tadidiko misy solista ny fiangonan'ny finoana aizy izy teo io izy io e faly sangametana faly io izy io ndray andro izy mitaingana tomobile anankiray teny nosy zato moa ny faly apasika dia rehefa nandeha le tomobile tapoka teo dia midono rehefa nidonana izy dia misy vehivavy miaraka tafara tsy hoe miaraka aminy fa mba tafaraka tomobile taminy raha vao midona le tomobile teo ny eo le vehivavy dia maty nefa mbola nyresaka tiako ambara aminao dia izao karasika nabata tanora namako zay rehefa tsy amin'ny Jesosy dia efa very zay rehetra mino an' Jesosy zay tsy very ny olana amin'ity fahafatesana dia izao ny olana amin'ny fahafatesana dia tsy miteny izy hoe voavina no tonga fa tonga tampoka izy ny tiako lazaina aminao androany anefa ianao dia afaka manapa-kevitra hoe za tsy ho very androany ianao dia men'Andriamanitra meny Jesosy occasion ianao androany tsy ho very meny Jesosy occasion ianao androany hiditra ny lanitra ho soratanao an-danitra mianaranao ny olona zay hiditra ny lanitra dia misy boky ao an-danitra ao dia soratanao ny anarany rehefa tonga alohan'ny fanjakan'ny fitsarany lanitra raha vao ao anatin'le boky ny anaranao dia niditra ianao dia ilaza aminao androany hoe te-hanoratra ny anaranao anatin'le boky Jesosy zao fatanoranao zao amena mihitsy zao fatanoranao zao te-hanoratra ny anaranao ao Jesosy za milaza aminao tsika ketraketra koa dia efa nanota izy amintsika keny tsy nanota ovay koa le fantaniny izy amintsika mpanota samy manota daholo zany tsika zay rehetra manota dia mpanota zay zao nefa tsy misy mpanota tafitra ny an-danitra na nyray azy dia ahoana zany tsika ahoana zany paster zao fahamarinana ny mpanota tahaka anahy mila an' Jesosy zay vao tafiditra ny lanitra Jesosy mato anahako izy hitanao ny fanamelomana rehetra zay tokony anahy no ny fahotako dia fa Jesosy mitondra azy ary androany koa izy milaza aminao fa te hitondra ny fahotana koa izy te hitondra ny fahotanao izy tiany hoe androany ianao mivoaketo dia mahatsapateny ianao tena voavonjy hiditra ny lanitra fa zao anefa voalohany indrindra dia mila mahatsapateny ianao hoe mpanota
faharoa mila mahatsapateny ianao mila jesosy ianao mba hovaofontsy fahatelo mila miteny ianao ozy izy ny baiboly ao amin'ny romana toko fahafolo andiny fahasivy tao rehefa kiny romana toko fahafolo andiny fahasivy vaka tenyandriamanitra dia manao am'izao ianao tsara satria raha manaiky an' jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra rehefa nanangana azy tany maty dia hovonjeny ianao fa ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjeny te an-tany androany misy olona teo hovovonjy ve eto ampidiny ray aka n-tanany misy olona mahatsapatena hoe manota ve eto hoe tena manota izy fa mila an' jesosy izy mba iovy mahitra ny lanitra zany olo zany mba nanangana ny tanany izy akehitriny mety aminao avy androany anolotena ho an' jesosy ianao mangataka ny mpitendry ny antisia androso avy atrany akehitriny dia hivarakatsika zaho rehefa hivarakatsika aza mijery an'ireo leo akaikinao tsy fantatra na mila azy ianao na tsy mila azy fa zao ny zavatra azo antoka ianao mila an' jesosy ampio masonao iaraka ny ekipy masotsika isika dia zay rehetra mpanota dia hiteny an' jesosy hoe mpanota tena manota jesosy ary zay rehetra manota dia mendriky novely tenene jesosy io androany anefa te hanotena ho anao akehitriny naizanaiza toerana misy anao atao mitetrano te hanotena ho an' jesosy ianao te ho voavonjy ianao tena te hanana antoka fa hoe voavonjy ianao amin'izao fahatanoranao zao na tsy fantatro ho fifotoana ianao mangataka anao hitsangana amin'ny toeranao reo ianao tena mila an' jesosy ihany tsangana amin'ny toeranao aza menitra ianao zay rehetra mila an' jesosy dia mitsangana amin'ny toerana tenena jesosy akopio masonao aza mijerina izana izy fa ianao ihany eo tenena hoe mila an' jesosy aho tenena jesosy hoe mpanota fa mila anao Nabawanau ila rakyuko Jesosy mangataka anao manokatra ny lanitra eto antitoerana anty androany Jesosy mangataka anao manokatra ny lanitra eto ankehitriny ary hibanjana antitoerana anty akopio masonao androany ty tany ao rakyonalahy Jesosy matsara ihany eo Jesosy mahitanao tsara ihany eo milanao tsara ihany eo Jesosy masonao ndraiky lanitra tsara ihany eo Jesosy io mahita eto antitoerana ty ianao androany Jesosy io mpanota mendrika ady fahaverezana manakizay matoay ianao Jesosy matorono fahotako ianao mba hamonjena androany Jesosy io mandray ianao mampitombotsy mpamonjy ny fiainako mandray ianao mpanjaka ny fiainako mandroka androany ny ranao Jesosy dia ekeko fa latsaka ba ny ranao Jesosy dia ekeko fa vidy ny fahotako ako mahadio aho Jesosy io
eto anatrian'ny lanitra rehetra sy ny tany rehetra, eto anatrian'ny anjery sy ny manodidina rehetra, dia ambarako ny foko rehetra fa hanao amanomboka androany. Jesosy io soraty eo am-boky ny fiainana ny anarako, ka raha tonga ny fotoana ialako eto amin'ity tany ity, dia rehefa tonga amin'ny fitsarana dia tsy hisy fanamelohana eo amin'ny fiainako. Hiditra ny lanitra satria zanak'Andriamanitra. Voavidy ny ranonao a Jesosy io, hanao mandrakizay ahy. Saotra Jesosy io fa amin'ny folo amin'ny vava no inona, amin'ny foko no anekeko, voavonjy amanomboka androany. Hiditry ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ambarako fa hiditry ny lanitra. Amen. Natiteka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Manao izay mitsangana eo dia milaza aminao androany. Androany nanjina Tomasy, mantona mbola mitsangana ianao, mbola mitsangana ianao. Androany nanjina Tomasy fa tsy arovana ny mahery fo, fa ianao kosa dia mato anao dia maty mahery fo indrindra dia Jesosy voavonjy ianao manomboka androany. Fa hivavaka ho an'izay mitsangana rehetra teo, ampagataka anao mbola mitsangana ianao, fa mitsangana izay mitsangana ketraketa teo, fa hivavaka ho anao. Izay rehetra mitsangana toko mangataka eo mba hitsangana. Jesosy io mivavaka ho an'ireo tsirairay avy nanomtena ho anao reo. Raha ianao miazona azy dia ho tonga hatramin'ny farany izy. Raha ianao miazona amin'ny fanekeny Jesosy io dia hiditra ny lanitra tokoa izy. Apetraka ampelan-tananao fa tsirairay avy eo, ianao no hiazona azy. Tononoko Jesosy fa olom-bavonjy tokoa izy, hiditra ny lanitra izy. Ary rehefa tonga ny fotoana anankiray satria ianao milaza hoe izay mihitsy atao batisa no vonjeny, dia ny tononoko koa fa hiditra amin'ny rano batisa ireo satria tsy maintsy atao batisa izy. Mankasitraka anao a Jesosy io fa ianao rery amin'ny mpamonjy ray sy ny voninahitra mandrakizay tsika rehetra anao hoe amen.